Ivadika amin'ny taranja fototra atletisme isika ikarakara fananana indray ny fikambanana AMAO na ireo atleta izay efa niatrika ny lalao olimpika. Amin'ny 7 marsa ho avy zao ary izany hoe ny ampitson'ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia ikarakara ny andiany faharoa amin'ny antsoina hoe course de la solidarité féminine indray ny ity AMAO fikambanan'ireo atleta malagasy efa niatrika ny lalao olimpika izay andiany faharoa izy ity araka ny nambara teo ary fantatra ihany koa raha ny fanazavan'ireo mpikarakara dia isy ny fivoarana raha mihoatra tamin'ny andiany voalohany tamin'ny taona lasa. Taorian'ny fahombiazana azony tamin'ny andiany voalohany dia ikarakara ny andiany faharoa amin'ny course pour la solidarité féminine indray ny AMAO na ny fikambanan'ireo atleta efa nandray anjara tamin'ny lalao olimpika amin'ny alahady 7 marsa ho avy zao. Nosafidiana manokana io daty io noho izy mifanaraka amin'ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Toany tamin'ny andiany voalohany dia hiara hiasa akaiky amin'ny AMAO amin'ny fikarakarana ity ny commune Antananarivo renivohitra, ministeran'ny fanatanjahantena ary ny tafita. Ao ihany koa ny fédération malagasy taranja athlétisme sy ny la maison du sport. Tazona amin'izao hetsika izao ny ampiray ny vehivavy eo anivon'ny orinasa sy ny androm-panjakana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ampiavaka ity andiany faharoa ity ihany koa nefa raha ny filazan'ny filohan'ny AMAO Rosa Rakotsafy ny fandraisana anjaran'ireo lehilahy izay saijoro ny fanohanany ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Izara roa mazava tsara noho izany fifaninana dia ny course de relais iaingo amin'ny 15 alarobia ka hifarana eny amin'ny lapan'ny tanàna hazakazaka izay atao anatin'ny alaviran-dalana 500 km ahitana lehilahy 10 sy vehivavy 10 no ifandimby hazakazaka ho an'ny ekipa iray. Ifanindran-dalana amin'izay dia isy ihany koa ny hazakazaka atao manodidina ny araben'ny fahaleovantena. Ao ihany koa ny hetsika fanentana isan-karazany toy ny Zoimba, ny Taibo ary ny Kids Athletics. Efa nisokatra ny alasinainy 17 janoary teo ny fisoratana anarana ary sy farana raha tsy amin'ny Zoma dia 12 febroary. Ialohan'ny fotoan-dehibe io dia mbola isy ny fikarakaran'ny fédération malagasy ny atletisme ny hazakazaka ho an'ny Daolo be ny 19 janoary zao. Izany indray dia natao manodidina ny farihinana sy ary ho an'ireo izay rehetra tia ny hazakazaka ho fampiroboroana hatrany ity taranja atletisme ity eto amintsika.